inty indray aho tandrina razakavola irahin'Andriamanitra anafatra ny fiangonany amin'izao andro krismasy 3/12 izao. Arahava ry ilay masoavina ny tompo momba anareo. Amen. Krismasy ao anatin'ny vanim-potoana iainana tahaka ny iainan'ny jiosy tamin'ny androny io, nanana ny vanim-potoana ny iainany zany, na imika mpaminany na ilioka raha teo evanjelistra dia samy mampahafantatra zany vanim-potoana ny sehon-javatra zany. Lioka lay efa nanambara fa tsy dia nosoratsoratany ihany akory araka izay fieverany sy ny fahalalany fotsiny ity filazantsarany ity, fa no hadihadian'ny fatratra, no karoiny mihitsy. Vaky tsara ny lioka toko voalohany, vao nanoratra izy ka tamin'izany fikarohany zany no nahafantarany fa tamin'ny androny César Auguste, zany no alalanareo azy amin'ny maha-olona taizana frantsay atsika, César Auguste, fa tsy zany hoe Auguste Kaisara zany. Io vanim-potoana nanapahany César Auguste io no ataontsika hoe contexte politique atoavany Jesoa. Ary raha izany vanim-potoana zany no jerena zany ny afetsen'ny te hifehy hoe ndao isaina ny vahoaka, le danger du recensement. Firenany amin'ny Exodosy toko voalohany ianao, amantatra ny nataon'ilay mpitondran'ny Egypte izay efa andimby fa tsy ilay tamin'ny androny Josefa intsony, efa tsy nahafantatra ny Josefa sy ny taranak'Israely intsony, fa mpitondra vaovao. Dia hitany mihamaro ny vahoaka Israely. Ao no nahalalany zany, ao nahafantarana fa mihamaro ny vahoaka. Nanao fanisany izy, ny saina ny vahoaka dia maro be, ka matahotra izy sao ireto zanak'Israely reto indray no hanjakazaka aminy. Dia ndao anaovantsika hevitra ao izy manomboka amin'ny 17, Exodosy toko voalohany 17 hatramin'ny 10, ndao anaovantsika hevitra ao hifehezana azy. Hatrany zany rehefa nampiasaina ny fanisam-bahoaka ahafahana mifehy azy, ahafahana manjakazaka aminy. Ahafahana mitominy raha tianareo ampiasaina ny vahaolana amin'ny frantsay. Fa nisy koa fanisam-bahoaka natao tamin'ny andron'ny Davida ao amin'ny Samuela faharoa toko 4:20. Fa kity tsara io dia ho hitanareo fa i Davida nomen'Andriamanitra sain-dratsy, nomen'Andriamanitra sain-dratsy hanisany vahoakany indrindra ny lehilahy mahery. Atao inona ny isan'ny lehilahy mahery?
entina maninna entina miady autrement dit ahafana mafantatra hoe zany ny herin'ny tafika ataoniko ka andehanafika aho rehefa avy manisa misy amin'ny lehilahy mahery eo aminy atarika azy iankina amin'andriamanitra intsony va ny fahafantarana ny amaroan'ny lehilahy mahery tao aminy tsy azanona ny tany davida tamin'andriamanitra fa ki tsara ny Samoela faharoatoko efatra amby roapolo dia ho hitanao fa niaiko tena atren'andriamanitra mihitsy davida hoe nanota aho nanao hadalana aho nanao an'iny zavatra iny dia nampanontaniana angada taminany davida hoe honoary davida amin'izao fahotanao zao mahazo misafidy ianao ohatry hitako hoe gada ny rahan'andriamanitra miteny tamin'ny davida izy any tianao ity sa ity rehefa mamaky azy any dia hitanao dia mivaly teny davida dia hoe aleontsika azo ny tanany jehova toy izay ho azo ny tanany fahavalo dia nosazin'andriamanitra hateloany arety mandringa tao amin'ny zanak'Israely toazo fa amany papitrisany olona maty ampienana le isan'le vahoaka ny sainy davida teo tsy ankinany amin'ny olona fa voozona izay matoky olona ka aza mba matokitoky olona eo Jehova ihany mitoky fa matoky ianao fa i Jehova andriamanitra io il est lent dans ses actions mais efficace dans son salut taoko teny frantsay ho aho satria zanaka frantsay ianareo ary raha tsy mahay tsara dia hiverina tena zanaka frantsay ianao zao ajanon'io zany resaka zay krismasy ny andro ary esoa reo an-tsainao ao foany ao amin'ny fieritreretanao zany fiteny hoe krizy mafy zany antikana le fetitsika hoe krismasy fa ny krismasy amintsika dia famonjen'andriamanitra ka na inona mitrangy eto na inona sarotra eto andriamanitra tsy voatazony zany fa raha andriamanitra ny miasa raha Jehova ny miasa tsy misy mahasaka anazy voafaritra ara-panjakana contexte politique zao tongavan'i Jesosy zao ao anatin'ny toe-javatra tahaka izany tamin'ny andro ny zanak'Israely isaina ny olona ao amban'ny vahoana mpanjakazaka aminy César Auguste fa voafaritra ihany kio ara-taranaka contexte généalogique zay nandikako ny andininy faefatra sy ny fahadimy ao amin'ny Luka toko faharoa contexte généalogique hita ao i Josefa taranaky Davida araka zay fanampanantenan'andriamanitra ny Davida tany aloha tany Samoela faharoa toko fahafito fa ny taranakao no hanjaka mandrakizay raha mba isy fotoandro ahazo fampanantenana ohatry zany zany ny tena toera-voninahitra ny taranakao no hanjaka amin'ny Israely rovina mandrakizay fa tout est éphémère ifandrobahana fotsiny toeran'io atao dolo zao afokana rehetra zao afana mahazo zany toerany zany pour 5 ans eo mitsara ny tantara ianao mandritsy ny amin'ny fiainanao rehefa avy eo
mandapialanao hoe any an'ty taranaky Davida ty ny fanapahana dia eo atsolo ary tsy anapaha-taperana ny fanjakana. Raha tany amin'ilay zao zany dia natao hoe amen. Varina be nareo miaino any dia tsisy amenina tsony rehefa marina ny zavatra. Avy amin'ny taranaky Davida no nipoitra ity Mesia, Masia amin'ny teny Hebreo, Kristy amin'ny teny Grika, Kristos. Fahazadada mambakabakay biolana reo tsy zany fa teny vahiny reo, teny fototro reo nandikatsika azy amin'ny teny malagasy fotsiny a dia lasa hoe Jesoa Kristy. Fantatra ny taranaka ipoirany so isy teny hoe anganonganom-bazaha fotsiny zany Jesoa zany, tsy misy akory zany fa laingalaingan'ireo mpitory-tenin'ireo. Io baiboly izy aby ny folotorona ohatra ny filozofia rehetra io hoy ny sasany tsia voafaritra mihitsy fantatra ara-tantara ny mipoirany zany Jeso Kristy zany. Dia amarino any amin'ny dictionnaire-ny zareo tsy mino any misy ve zany Davida zany? Amarino any amin'ny dictionnaire-ny zareo tsy mino any misy ve zany Jeso Kristy zany? Fa ny zavatra rehetra misy eto ambonin'ny tany dia mametraka ny Jeso Kristy ho référence. Ny zavatra nitranga tamin'izao daty BC ino zany? BC, before Christ, talohan'i Jeso Kristy, atao référence a Jeso Kristy. Ty zavatra ty nitranga tahaka zao tamin'ny taona zao edy anao Domini aorinan'i Jeso Kristy na mino izy na tsy mino dia mametraka an'i Jeso Kristy ho référence ny fiainany izy satria misy ary io ny andohan'ny fisina rehetra. Mamakiny Genesis toko voalohany ianao, mamakiny Jaona toko voalohany ianao, fa tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga olona fa tsy ho nofo ataona rekitoza ka nonina tamintsika krismasy zay miara-monina amintsika Andriamanitra Immanuela. Voafaritra ara-taranaka, contexte généalogique, mba ahafahantsika mamaritra fanotelo fa voafaritra ara-piankohonana. Fantatra mihitsy ny olona mipoirana mitaiza azy hita maso. Izy avy zany Josefa sy Maria ary tonga tany Betlehema zareo tamin'izany fotoana zany no ny amaron'ny olona ndeha ho isaina manaiky ny fahefan'ny mpanjanaka azy. Tsisy trano hitoerana intsony. Il y a plus de place dans les hôtels. Zay le trano mahiny ty lazaina hôtel. Vous êtes notre hôte. Taiza moa ny petrany tsy fantatry nykiziny zany reo tsy fantany ile zany sasany era tsy mahafantatra tsony hoe ana moa zany endriky omby ny fantany hena ny fantany hena anaty frigo ty tsy olana hita omby mihitsy izy tsiny tomany ry le reny benjaza anakiray tonga tany an-tanàna dia nahita varekotro mitobaka be dia zaza dia natsiny ny renibe grand-mère qu'est-ce que c'est vary mitobaka io akotry
tomany lehibe maty andriamanitra tsy mahafantatra vary ny zafitreloko ty tsy manety zany mihitsy izy tsy ny hitany vary fotsy efa lolo efa fa misimisy fofoka zay ny hitany zay mba hitany ao an-tranano taiza ndeha teraka Jesosy tsy fantasy lekisy zany sanynombo zany eritseretiny hoe sany ohatra zao dia misy omby eo anatiny raha sendraka nisy omby hitany tsy fantany zany zany lakizy a hita ao ny tainomby bozaka tsisy filaminanao ny omby tsy mety tsy mamahy ohatra ny fanao ny vorona le manao akany reny ny vorona rehefa manao akany a alaminy taminy ohatra zany a ny sapatsapakazo sy ninona dia alaminy tahaka ny fanao ny landy manao trano ndandy dia milamina tsy misy fa ny omby tsy mahay manao an'izany mitobaka ao ny bozaka dia eo izy dia eo mitoerana tsy milamina io miteraka Jesosy et là c'est réel eto am'ty tany tsy milamina ty tahaka ny valalakaron'ity eto niteraka sao dia mieritreritra sao dia tsy fantatrao zany hoe any an-tranomby tonga Jesosy niteraka dia hoe ay any an-tranomby izy miveraka fa tsy filaminana tao hitao ny zavatra rehetra tsy manana gavomeny ny omby ao izy manao ny atao ao koa nefa izy misakafo dia le hoe dia io navoakany io ny lafiany ao dia ao izy matory io fiainatsika feno fotaka feno zao moa dia tena malaza ny Madagasikara plein de fako dia ao am'izany contexte atsika zany miteraka Jesosy dia ataony famantarana sao tsy hino reto mpiano liondro mba ho tonga hijery azy ahita zazakely mandre-pionana milina voadidina lambanjaza mba nisy lambanjaza ihany fa tsy dia hoe nitanjaka ndray Jesosy tao mba nisy lambanjaza ihany asa taiza nahitany Maria ny lambanjaza io toutes ces adaptations tena miteny frantsay foana le paster aloany efa nikaikaiko frantsay dia nahazo lambanjaza na nipidinana ny zazakely eo tonga re mpiano liondry anavarany liko somary jerijery akaiky kokoa ny nataoko titran'izy ty aza dia hoe un Noël anthropologique ny mombamomba fiainana eto tany mihitsy ny fatanany Jesosy anthropologie miteraka ny lahy matoana izy namoa ny dikany hoe miteraka ny lahy matoany ny olona anankiray tsy hoe lahy tokana amiteraka ny lahy matoany dina dikany zany mbola isy ny faharoa mbola isy ny fahatelo sy ny toyany arakaraka ny firenena tsirairay ny any malagasy eo amin'ny telo sy efatra ihany izy ny mpihira ny andro sinoa tamin'ny fotoan'androny Mao Tse-tung tamin'ny androny Mao 5 eo raha tsy fantatrao zany mahatonga ny sinoa miray apa-5 eto ambony tany sinoa daholo 1/5 de la population du monde sinoa daholo
il dépasse les milliards. Dia tonga fotoana ohatry mitady be lehibe sika zany fa tsy ombitsika nefa raha nytanitsika hoe ny mpitondra zay vehivavy niteraka amin'ny ohatry ny ray tany sininy dia nivady no migadra. misy zany lalàna zany tany sinina miferana mihitsy hoe ok zay dia dimy amin'ny roapolo miditra mankany amin'ny fanisana ndray zany resaky zany dia ampianarina ny malagasy ary averimbery conviction io misidiny ianao no tena mahita azy mandeha tortorobila koa dia efa mahita ianao mavety hotanareo fotsiny ianao makany Majunga fa mavoaka kely nakazo be anao to zay na ny alika raha tsy hitanao any mangadiady malalaka be tsisy nizanizany fa ely era-tany isaky zay mandeha isaky ny tanàna mandeha manao fanabiazana any am'izay misy vahoaka malagasy any olona ok zay fa maro loatra isika à 20 millions de population à 3 fois la dimension de France. Avy alao anao mba ho vitsivitsy eto tsy afaka mokatra firy tsy afeno ny Madagasikara anao mba hisy toeranay. Pastery ty manao politika mihitsy izy tsy politika zany analyse tsotro zany mba hahafahanao mampoisika ny zanakao hianatra ny voalazany salamo fa 7 amby 20 io tena hovakitsika io fa io farany zay vo amaky soratra masitsika dia marana ankoatriny zany efa voalaza rehetrarehetra zany salamo fa 7 amby 20 indimy fahatelo malakilaky fa telo minitra sisa ny fotoanako indro lova avy amin'ny Jehova ny zanaka maro hoe valy soa ny ateraky ny kilo baiboly voahitsy ty zay vakiko ty valy soa kambo zany manko somary misy lafiny somary manahirana kely tonga tonga mazava hoe valy soa zay natao nandikiatsika nilay fanomezana ho an'ny ankizy rehefa mba vita ny fianarana sekoly alaty fa tsy nataotsika hoe loka karama indro lova avy amin'ny Jehova ny zanaka maro mikajikajy disonao mitsefononao dia izanao hoe karaha miteratoko tsy ho velona dia iny ianao koa anatin'izany izy ny sasany etsy ny maso ny mijery ahy ny nay taona ny naletra an'io dia iteraka ny lahimatoa ny Maria amatiny Matthieu 7:10 manokana 7:50 ianao ahita ny raha lasy anabavan'i Jesosy raita-po aminy dia afantatra ianao hoe tena olona mety Jesosy nanana piraita-po fa tsy hoe onjonjon'izy rerireny teto ary mba miteraka azo atao onjonjony zazarery zany tsy mananjandry ilalaovana tsy mananjoky edina dia onjonjon'izy rery mba milalao dia hazo hoe plastike zany ny kilalaoany tsisy olona iresana dia nefa rany avato ny atao namana nakaiza lahateo aiza nareo tsisy
krismasy atongavan'ilay jesosy tena olona zany tantarako aminareo zany. Krismasy nahaterahan'ilay Andriamanitra tonga olombelona teto afoantsika zany tantarako anareo zany mba ahafahantsika matoky fa vitan'Andriamanitra ny mamonjy atsika satria izy tonga olona. Fantatr'Andriamanitra ny fahoitsika tao ty tany ty, hainy mahatanteraka zany famonjeny zany. Aza misalasalany amin'izany ianao. Ary matoky izy ilay nampandresy ny zanak'Israely hatr'izay efa imbetsaka faratakely minroa no nikasaina hofanana tsisy teto ambony ty tany ty zany atao hoe fireneny Israely zany. Ho an'izay mahay tantara mahafantatra tsara zany teolojiako zany fa mandraky ty androany Israely ivony zao tontolo zao, tontolo autour d'Israël. Na io pétrole lazainao io any amin'ny arabo io, ninona misy eky tembony ty tany ty sa tout autour d'Israël. Lasa izy ivony zao tontolo zao satria ao aminy lay fifitianan'Andriamanitra. Lasa ianao malagasy io tsy mety lefo misa mikatsaka zay aninina azy io satria rehefa ambany raisinao kosa le filazany tsara napitaina tamin'ilay Jiosy lahy Jesoy Kristy ny tonga famonjenanao koa ka nikenao. Zany no masahira-tsaina ny retsy vahiny retsy nanendry ny daty 20 décembre sitrany gasy varinanao krismasy. Izy manao ny atao eo iveriny fa tsy vavaka ny gasy rehefa krismasy, mivavaka ary tena metoraka amin'Andriamanitra mihitsy. Izy mieritreritra hoe anao zao Andriamanitra ivavahantsika mahita an'io. Dikevitra izy mieritra ny malagasy sy ivavaka fa ny aminy any tsy na fivavahana efa forme niantitra ohatra dro mamary izy sy atonga ny am-piangonana sito amby folo rabe indrindra amin'ny andro krismasy. Fa ty amintsika ny malagasy mivavaka matoky an'Andriamanitra, miamporaka amin'Andriamanitra lay tonga montsy azy. Amarinina Andriamanitra aminao zany famonjeny zany. Vaky tsara ny mika toko fadimy vakinao teo fa amarinina Andriamanitra aminao mampandresy ianao Andriamanitra. Amen.